hoandrareo ny ONTM na ny office pirenena amsana ny fizantany zava-dehibe izay fampiresahana eo amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina izay etsakila nefa dia ambany ambany ny tetibolana tokana ampirisihana ireo teratany vahiny izahatany eto Madagasikara ny tanjon'izy ireo anatin'izany moa zany dia ny ampitombona tetiboly io ampitondra ny fizantany eto Madagasikara anjara biriky lehibe eo anivon'ny kitapom-bola mpanjakana. Tia no azahoana mihitsy zany mifampiresaka amin'ny secteur public ary afaka mamaha ny olana izay hita fa manonoana ny fampandrosoana ny na industrie zany na ny fizahatany no resahana ka amin'ny fampiresahana ohatr'izao ihany tsy mora akory mitady ny vahaolana ao anatin'ny fampiresahana ihany no ahitana izany ka dia tsy mitsahatra mihitsy izay manoana ny dialogue public privé tia ary vonona foana izay présent foana izay isaky misy fivoriana azahoana indrindrandrindra andany zany fampandrosoana izany. Ho an'ny fizahantany manokana ina zao ny olana ny amin'izay lehoe resaka tsisy mifampiresahana. Ny fizahantany manokana zany ny tena resahana aloha teto amin'ny dialogue public aloha dia le hoe pérennisation an'ilay budget anaovana ny promotion ny destination Madagascar. Io zany araka fantatsika fa mbola ambany dia ambany mihitsy ny enti-manana anaovana zany promotion zany indrindrandrindra raha oharina amin'ireo namantsika manodidina ny océan Indien ka ao anatin'izany zany fampiresahana miaraka amin'ny ministère ny trésor miaraka amin'ny ministère ny finance miaraka amin'ny ministère ny tourisme miaraka amin'ny ministère ny industrie sy secteur privé hoe inona ny vahaolana mba azahoana ampitombo an'izany budget fanaovana ny promotion ny destination Madagascar zay zany anisan'ny sujet no resahana teto ary zay anisan'ny tafiditra atao anatin'le hoe priorité mihitsy amina sujet ho traitena mba misy ny vahaolana aingana be aingana alohan'ity farany taona ity. Ameko ohatra fotsiny areo raha budget any Madagascar zao fanaovana promotion dia eo amin'ny 300 000 € eo raha toviana zany amin'ny budget ny La Réunion 17 millions d'euros any Île Maurice plus de 10 millions d'euros ditantsika fa tena mbola lavitra betsaka nefa tsika raha jerena ny resaka hoe tourisme zany Madagascar dia manana betsaka kokoa atolotra no reo ilona namantsika ao akaiky eo entanareo zany fa mbola betsaka nesaka sy atao ka zay ny ilaina ty dialogue public privé ty justement azahoana